Coucou daholo ny zanagasikara rehetrarehetra raikitra indray zany tatatsika menakavy izao inona le izy hoe tantara anankiray nisy lehilahy anankiray manana vady anankiefatra lery maro zany ny lehilahy tony de mahagaga fa tsy mba mahay mijanona amin'ny vehivavy anankiray fa de mahafinaritra anazy miaraka amin'izao karazam-behivavy rehetrarehetra zao. Ka ny tantarantsika an'io de manana vady anankiefatra lery niadana aloha vadiny vady voaloha de tena tiany satria izy manja be, tsara tarehy, mahay mikarakara tokantrano ihany koa. Ny vady faharoa ihany koa de tena tsara fanahy be sady tia anazy, mahay mifandray aminazy. Ny vady fahatelo de mahay mifankatia aminazy ihany koa, mahay an'izao karazana rehetrarehetra zao. Ny vady fahaefatra amin'ny ankapobeny de ohatrany tsy de niraharainy loatra vadiny ihany fa kosa tsy raharainy loatra le vadiny mba fantatry le vadiny ihany le izy nefa io vady fahaefatra io de tena hitan'lery hoe mankafy anazy, mitsiritritra anazy fa lery mihitsy zany tsy maintsy zainy. Miteraka ihany izy nefa niterahany daholo ny vadiny fa ndray andro zay izy de narary nalemy teo am-pandriana de ho faty. Tsy maintsy ho faty satria narary izy narary naretiny de natsony amin'izay le vady voalohany oerikalamina zaka izy zao tena ho faty fa honaky zany tena tia andriana ame fitiavana andriako nataoko tao izay nafinaritra ny rehetrarehetra fa vonona ve raha ohatra ka mba hoe hiaraka ho faty aminahy mba tiandry hoe zany tezitra be raha matoa avy eo oe fa izako niaraka amin'lahy fiainana mbola mahafinaritra be eto ambonin'ny tany ity fa ialana tsiny indrindra tompoko fa za tsy araka ho faty amin'lahy eo e lahy fatesany de nalahelo be lery andray sa mifena naovany anahy natsonitra le vady faharoa nialanena tamin'ny vady faharoa oerikalanina ndria tena tiako be tsy misy afa-tsy indriny tena nafinaritra anako tamin'ny vadiko anaky efatra indriny tena tiako sy nafinaritra anako indrindra fa zao eky mba tiandry ve raha ohatra ka hoe hiaraka ho faty tsika roa satria zany tsy maintsy ho faty azafady ozy le vadiny ialana tsy indrindra fa tena tsy afaka ny ho faty aminao sa fa mbola ianao zao hiandry anao ho faty de rehefa maty ianao de ndeha tady vady vaovao satria za tsy maintsy mila lehilahy mpamelona ka na tsy nateny lery andre kaiky andreneniko sa mitoetra ratsy nitira matoty natsony indray le vady fahandroa le vady faharoa oerikalareny tena efa ho faty aky nefa mahafiangaviko andry raha ohatra ka hoe azo atao mba ho valona fitiavana rehetrarehetra nataoko andry hatramin'izay nataoko daholo ny sitrapondry rehetrarehetra fa vonona ve indriny no miaraka ho faty aminah mba farafaratsiny doy e sarako ary ty ho fatiko amin'izay koa mba mandovany olovany ty rehetrarehetra ako zay laza lera mbatao eo voankina tsy nahateny le rangahy de le vady fahaefatra anankiray tsy nirara iny eo akaiky eo fa tsy mieno ihany izy fa mody fanina de njereny le rangahy le vadiny anankiray fahaefatra de tsy nitentsolo le rehefa ozy tena tsy possible anaiky anako ty vady fahaefatra satria amin'ny ankapobeny za olona tsy niasa saina taminazy de kanjo izy le nanjo rehetra be ohatrany akoho voakapoka teo lery de niteny le vadiny avy eo tsy mba ninona lesy sa nge vonona niaraka ho faty amin'lahy ninona mahazo an'lahy fa za ty alahy foana eo am'izay le revo nijery akany kepoko am'izay izy tena le olona tsy niraraiko indrindra ny tena olona niady mafy ho anako sady menatra izy nalahelo nitomany no nifona tamin'le vehivavy ihany koa satria tsy nety ny zavatra natao ka zay zareo ny fiainana de mivadibadiky tsy voatery androany foana akory ny fiainana ny tsara fa raha androany latsaka anaty lavaka de any aoriana any tsy maintsy mbola ho tafarina ary raha toa ka androany ny tena hoe tafarina de tsy azo atao manambany ny afo, tsy azo atao manaratsy ny afo, tsy azo atao ny manositosika anazy satria indray androany anenenantsika iny de avy eo isika ihany no hivaly sy hijinjanona fafitsika zay le tantara kely de ho an'ny lehilahy ihany koa rehefa amity olona de raha ihany natao ina daholo zany vady be lehibe zany de zao narary fo fotsiny
elaela ingavena rariny aretiny ambonin'izay koa ireo zanak'ireo tsy maintsy ho lehibe dia tsy maintsy ady lova dia samy anao izay mahafinaritra anazy rehefa ray dia mba ino kolokoloina dia mba mahafinaritra kely dia miara-milamina dia miara-tafita fa tsy manao ny fiainana alika ohatrany tapitany tery asina izy dia asina eroa dia mampalahelo lehilahy aloha matetika dia ela be vao tonga saina fa izay no tena mahagaga raha mbola lehilahy latsaka ny 30 taona manodidina ny 5 taona dia tsy misy famatorana amin'izao nefa ny ankamaroan'ny lehilahy malagasy dia 20 taona dia efa manambady dia ao an-tokantrano amin'izay ny dirana angano avy eo satria tsy mahay ninina mbola manao tokantrano indray vao miainga manao fiainana ajolam-boto avy eo dia mijaly ilay tokantrano ny vehivavy no tena mijaly ka zay zareo mila tonga saina na ny tovovavy malagasy na ny tanora lehilahy malagasy mba hoe olona mafitra zay vao miditra ny tokantrano dia manao zavatra kelikely tsaratsara mahafinaritra ny saina dia miaraka miadana nareo roa dia miaraka tafity nareo roa eo misaotra betsaka indray nanaraka ny video hatramin'ny farany dia ho anareo izay ato amin'ny YouTube dia mankasitraka anareo, ho anareo ato amin'ny Facebook dia mankasitraka anareo ihany koa, na anareo amin'ny ato amin'ny Instagram sy TikTok dia mankasitraka ho anareo. Zay fa bye.